Ianareo rehetra solotenany solombavambahoaka eto Madagasikara izay hita fa tena vory lalina eto Voromaro. Isika rehetra tale ato amin'ny fitoerana zava-bety madamo tale generaly ao amin'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Isika rehetra ray aman-dreny namana tsy adino koa isika izay mpanolo tsaina ao amin'ny fandidinana repoblika izay sorona manokana tonga manome voninahitra izao lanonana izao dia namatoa tale generaly agence routière azafady. Isika rehetra namana izay tsy voa tanisapetra faly miarahaba anareo ary misaotra anareo tonga nanotona izao fotoana izao. Voalohantena aloha dia tsy haiko tsy saotra Andriamanitra dia nahary izay nanome antsika amin'izao fotoana izao nahatontoza amin'izao famindrah-patanana izao. Dia eto maneho fisaorana an'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy Andriamatoa praiminisitra izay nanomeny fatokisany tamin'ny fanindrena nitenako isahana izany ministerany asa vaventy izay adily tena mavesatra nefa no mifatokisana amin'iny dia tsy maintsy ekeko izany. Ka dia eto zany misaotra manokana ny filohampirenena fanavaozana ny tena to. Araka izany Andriamatoa ministra asa vaventy teo aloha tsy hainy tsy isaoranao tamin'ny zavatra rehetra izay vitanao amin'ny ministerany asa vaventy. Ny tenako manokana dia teo niaraka taminao tamin'izany nisy ny fanovana izay vita tao anatin'izay taobolana izay. Ka dia misaotranao manokana dia eto zany dia ny tena ko betsaka ny zavatra niarahany niaraka foana tsy onjanao teo tena marina tokoa izany niaraka izay toy ny pralahy ary mbola hitohy izany araka ny fanakalozana izay ataonay eo alahy tao ambony tao. Ka mamerina fisaorana tamin'izay rehetra vita. Ohatany mamedoky fa mbola hotohizana izay efa nataontsika zay tsara rehetra dia tsy maintsy mbola hotohizana ka dia mampanataona ny atsika rehetra atao ministerana asa vaventy ny tenako fa hanao izay rehetra zakako mba hoe ampiroboroboana an'ity ministera ity ary mba hampiselo isy natsoina hoe fanavaozana eto anivon'ny ministerany asa vaventy. Eto koa zao dia mitaona atsika rehetra sindika mpiara-miasa mba hiara hifanentana hiara fanometanana mba ho fampandrosoana amin'ity ministerany asa vaventy ity. Misokatra ny birao raha ohatra misy fampiresahana dia tongava fa tsy misy zavatra tsy vitan'ny fampiresahana. Ka dia eto dia tsy ho lava resaka zao fa betsaka ny zavatra mbola miandry antsika betsaka nefa vita fa ny mbola atao betsaka lavitra ny ohatra an'izay. Raha ny fanavaozana manokana hoe no jerena eto anivon'ny ministerany asa vaventy dia rahantsika malala fa ny lalana izay nanjadian'ny fahavitehana be dia be eto Madagasikara dia amin'izao fanavaozana zao dia misy araka ny zay banderolinantsika misy fitakihany syndicat dia hoe ahoana ny fanovana ny forontera mba ho fondaminy forontera dia atao izany asiana ny fikarakarana sy ny fikojakojana ny lalana manerana Madagasikara ka dia mangataka antsika hiaraka hifanentana fisalahy fanometanana mba hatateraka an'izany. Ny asa trano tsy vitan'olo reny fa tsy maintsy fanomezan-tanana ka dia manantena ny fanomezan-tanana adaminareo. Tomponay tovavy mbola mamerina fisaoranareo tonga namotrona amin'izao lanonana izao makatena tomponay makasitraka tompovavy.